Aleloia, dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao manona ny fiadanan'ny tompo ao antsika tsirairay avy voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany mankasitraka an'Andriamanitra isika ny amin'ny tombontsoa ahafahantsika miaonam-panahy eto indray mankasitraka manokana azy ny tenako ny amin'ny ahafahako manompo anazy eto miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana takariva izao mankasitraka ihany koa tompoko ny mpanompon'Andriamanitra Dr Inamvady izay fimpanorona n'izao asa fanompona izao izay manome fatokina ny tenako ny amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompona dia manentana antsika tsirairay avy natrika hatramin'ny farany izao fandany izao fotoana izay ifampavaditsika fotoana izay ifampaherezantsika isiakony amin'ny fiainantsika izany manasanao tena hoe izara izao live izao amin'ny Facebook ao ipartage lien amin'ny YouTube tena hoe hiasa feno amin'ny fiainany tsirairay avy ny tompo indrindra ao anatin'izao volan'ny fiadana izao ity volana septambra roa amby roapolo sy roa arivo ity dia andaontsika dia ny ity ampiandohana metraka nyity fotoana ity ampelantanan'Andriamanitra izy no antony mahatonga atsika tahaka izao ny fahasoavany no matoy izao atsika ny famindrampony tsy mahalandritra atsika sinao ary izy manana fihevitra izay verana atsika sinao mitsy androanyity ifona amintsika raha misy manakana sy asa eto angataka ny fanatrihantsika ary anapatapaka ireo asa ny fahavalo izay mety manengelina atsika nakanatsika tsy azo ny anjarantsika eto maka ten'Andriamanitra vevekintsika ao amin'ny Isaia 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa zaza no teraka ho antsika zazalahy no menantsika ary ny fanapahana dia ho antsorony any anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana amen dia ndao tsosika zany mpamonjy atsika zany Andriamanitra tsika zany izy no hiaraka amintsika ao anatin'izao fotoana izao dia asandrato amin'ny vavakao indray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mankasitraka anao izay mbola afaka miantsona ranao eny Jesosy eo araky ny teny izay anovakiana teto dia inao tokoa ilay Andriamanitra mahagaga ilay Andriamanitra mpanolotsaina ilay Andriamanitra mahery rainy mandrakizay ary andrian'ny fiadanana zay dia tena mino an'izany fa anaranao avokoa ireo ary miatra amin'ny fiainanay ireo anaranao ireo ireo maizy azanao ireo ka androany izay dia mankasitraka fiainanao zay fa fantatray fa eto ianao hiasa vonina eto indray ianao hiasa amin'ny fiainanay dia mankasitraka fiainanao zay ny amin'ny fahasalamana ny amin'ny fotoana izay namboarinao ny amin'ny anao Jesosy niaraka mombanay tao anatin'ny tontolo andro iny dia fantatray fa mbola hiaraka aminay ianao amin'ity takariva ity androany zay Jesosy dia manantena ny fiasanao tsy andeha araka amin'ny fahaizanay andeha rotina fotsiny zay na iainy fotsiny fa tena hoe ahazo anjara tsara zay ao aminao ilay andrian'ny fiadanana ilay Andriamanitra mahery dia mankasitraka fiainanao zay ny amin'ny fanatrihanao androany zay Jesosy dia manantena ny herinao hosondray zay raha hitsoro ambanga amin'ny fiainany tsirairay avy amin'ity androany ity ary mifona zay raha misy sakana izay rindrina natsanganay noho ny fahotanay noho ny tsy famendrehanay Jesosy noho ny tsy fahatokinay anao noho ny tsy finoana noho ny tsy fankatoavana anao ifonanay natrehanao zany ireo fihetsika rehetra tsy manome voninahitra anao fa ilay rahanao sarobidy teo ambony azy fijaliana no mbola inonay fa manadio indray ny akanjo-panahinay amin'ity takariva ity ahafahanay manantona anao indray ampasahina ahafahanay manatrika ny tavanao masina indray Andriamanitra ary nina mety fahavalo fanahafa izay miodiody takoatra ny fanahinao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia le voninay zany le voninay ny afo ny fanahy masina zany fa tononay fa ianao rery ihany Jesosy ianao rery ihany fanahy masina manjaka eto ny fanahiny fahavezarana rehetra ny fanahiny tsy fifantohana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsy afaka manana anjara eto mankasitraka fiainanao Jesosy fa ianao no mpanjaka n'izao fotoana izao miankohaka eo anatrehanao ny fanahafa rehetra fa ianao no tompony laka amin'ity androany ity dia misaotra anao dia renainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleloia amen
amen amen dia ino fa efa eto any fanay masina am'izao fotoa zao miaraka aminasianao lao tsika maky vetivetika ny teny izay hoe jorotsika amity teny faminina jorotsika amity volana ity amin'ny jaona 2017 jaona 2017 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fiadana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo amen dia hiditra anatin'ny fampaherezana sady alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny vavaka ao anatin'izao fotoana izao dia tena hoe marina mihitsy zany hoe Andriamanitra dia manome fiadanana anasy anao tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao na dia maro aritsika tsy indraindray isika dia ao anatin'izany hoe mbola eo ny misy kristiana izay hiatrika zavatra anankiray mbola tsy mahita tory mety mbola mataotaotra izy na misy zavatra mipoka kely fotsiny ara na pneu eny an-dalana eny dia fa izy ny torana voalohany ohatra hoe izy no miakatra tension voalohana dia tsy metraika aminazy ary fa mbola misy atahotra ny anatiny any mety misy amintsika nohatra namboatra dossier mbola misy fatatsika ny tenin'Andriamanitra fa rehefa miatra amintsika le izy miatra amintsika le aretina dia ohatrantsika indray no be fanahina na dia tsy ivelana aritsika mitanisa verset dia ohatrany hoe tsy tena tafalatsaka ny anatintsika ilay tenin'Andriamanitra ary na dia anaty birao any aritsika dia tena mahita fa indraindray tsika manomana zavatra foana hoe au cas où zany hoe fikiritsika ny tenin'Andriamanitra fa manao au cas où foana tsika na hoe plan B plan C raha tsy mety ny lalana marina iny dia efa homantsika na dia tsy mangataka onitra akory ny ary le olona na dia tsy mieritreritra an'izany kory ny arany na dia efa ho ataon'Andriamanitra miara-miasa ny zavatra rehetra soatsika dia itsika indray no efa miayay androany dia ampahery anao ny amin'ny tanjon'Andriamanitra ao anasianao dia araka io Jaona 2017 izy hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo amen dia zany hoe tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao zany fiadanomen'Andriamanitra tsy miankina amin'ny vola tsy miankina amin'ny olona fantatra tsy miankina amin'ny maripahaizanao tsy miankina amin'ny zavatra materialy fa miankina amin'ny maizy azy nomen'Andriamanitra anao miankina amin'ny identité anao ao amin'ny Kristy izany dia maro ny zavatra afaka resahana momba zany izay mitondra anao ao anatin'izany fiadanana izany ny fahafantaranao ny maizy azanao amin'ny Kristy dia izany no mitondra fiadanana lalina anaty any anatinao any raha ijery karazany roa fotsiny tsika dia ny maizy azanao amin'ny Kristy na ny identité anao amin'ny Kristy dia manome anao sécurité dia manome anao fitiavana sécurité dia fitiavana sécurité izay azonao zany hoe tsy hanananao fanahina ny amin'ny fandriam-pahalemana momba ny fiainanao na ny fanahinao raha jerentsika momba ny fanahy dia fa haintsika loatra hoe ao amin'ny Jaona 3:16 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa na fiainana mandrakizay zany hoe sécurité voalohany nomen'Andriamanitra anao dia ny famonjena ary tsy ahahina intsony ny mandrakizay anao rehefa voavonjy ianao rehefa nandray an Jesosy Kristy ho tompo tsy mpamonjy ny fiainanao efa hainao zany ny tokony ataonao raha ohatra ianao hoe tsy te ahai foana ianao isaky ny hoe nisan'izao ny ary mety ho faty rahapisy mety ho tonga ny fara zao tontolo zao rahapisy ninona zavatra tenen'olona manodidina anao eo hoe apokalypsy zao ty ninona fahamarinana zany dia efa fantatrao fa ianao raha tonga izany fotoana zany dia miaraka amin'Andriamanitra mandrakizay ianao faharoa anatin'izany sécurité omen'Andriamanitra zany izay mitondra fiadanana anao dia nomen'Andriamanitra fahefana ianao araky ny Lioka 10:7 efa fantatsika foana io efa vakitsika foana io efa
afaka vakitsika vetivety any lioka toko fahafolo anjiny fa sivy ambe folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny rehetra anana ny fahavavy anareo ka tsy hisy ampaninina anareo akory. Amen. Efa arentsika foana ihany koa zany fa tena hoe mila maka position tsika ao anatin'izany mba tena na fiadanana. Rehefa miteny azany tompontsika dia tena hoe inotsika raisitsika amin'ny finoana za maka position tsika hoe izao ilay mpandresy zao ilay manana hery sy fahefana ary ninona tenen'ny fahavalo eo dia tsy mino izany ny fihetsika rehetra ataoko ny teny rehetra ataoko dia tsy mifanaraka amin'ny tenen'ny fahavalo fa mifanaraka amin'ny tenen'ny Kristy hoe izao lazain'i Jesosy mombanahy dia zany zao ny lazain'i Jesosy fa ananako fahefana mba ny tia aretina ity dia reste amin'ny position zany dia tononiko amin'ny fahefana. Zay ny sécurité mba fananao sy ny fiainanao andavanandro ny hery sy fahefana. Dia raha jerevantsika indray ny anankiray ankoatra ny sécurité omen'Andriamanitra anao dia misy ilay hoe fitiavana. Ny fitiavana io tahaka an'ilay teo ihany amin'ny Psalme 3:16 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao dia ao amin'ny raha jerevantsika lalindala kokoa zay dia ao amin'ny jaona toko voalohany anjiny faharoa amby folo izay hoe ery ho tonga zanak'Andriamanitra izay. Jaona toko voalohany anjiny faharoa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen. Dia tena hoe tsin'Andriamanitra ianao zany identité anao zanak'Andriamanitra ianao fantaro hoe iza ny Andriamanitra ao tsy lava be tsy fampaherezantsika raha ohatra hoe ho azavaiko eto fa tena mampahery tokoa aloha ny fahafantaranao hoe iza ny Andriamanitra ao iza ilay Andriamanitra milaza fa rainao mikarakaranao tsy ray loza be zany zany Andriamanitra zany fa ray tena hoe mikarakaranao de A à Z hatramin'ny lasanao hatramin'ny voalohany indrindra izy no alpha omega ny fiainanao io zay mety hitanao hoe avaiza makaiza aiza zany aiza ho aiza eo amin'ny fiainako ary azao fa tena hoe izy mikarakara izy ny manao zavatra rehetra miara-miasa sy ho anao dia tsotra be raha fitiana izao fampaherezana izao voalohany indrindra aloha fantaro ny identité anao ianao mihitsy no asiako mikarika ao anatin'izao ao anatin'ny baibolinao dia hoe ny tenin'Andriamanitra rehetra misy teny fikasana ao anatin'ity baiboly ity ho anao ireo ho anao zanak'Andriamanitra ity baiboly ity moa dia hoe testameta zany hoe fifanekena entre anao sy Andriamanitra. Ty fifanekena tsy misy ny zavatra taloha sy ny zavatra rehetra no anatin'ity baiboly ity satria ity dia fifanekena ihany fifanekena entre an'Andriamanitra sy ny vahoakany dia jereo ao ary hoe inona ny fifaneken'Andriamanitra aminao dia ho fantatrao hoe izy ianao fa ianao efa nomen'Andriamanitra sécurité efa nomen'Andriamanitra fitiavana zany tena hoe tsy misy fepetra mandrakizay zany jereo ny andinindiny momba zany tena atao tena hoe mifikitra am-ponao ny tenin'Andriamanitra tena ho révéleny aminao zany ary faharoa manaraka zany dia inoy zany rehefa azonao ireo tenireo dia inoy mety hoe sarotra zany fa maka position Andriamanitra mampianatra anao raiso miaraka amin'ny finoana izany tsy misy azahoana sitrako izy raha tsy amin'ny finoana dia tena hoe mampianatra Andriamanitra ary azakivy raha nisy test tany rehefa n'Andriamanitra dia tsy afaka indray ianao tamin'ny resaka finoana fa eo foana Andriamanitra ary tena hoe miaraka amin'ny ny fanahy masina ary farany dia sory alaviro izay manohatra an'izay ny fiadana izany efa nanaiky Andriamanitra hoe ireo daholo nomeko anao fa zao ny ataonao dia tena hoe araka ny eo amin'ny Jakoba toko 4:7 hoe tambamiby hoe manohery andevoly dia andositra anareo izy dia tena hoe toery zany fanahy masina koa mbola noro anao inona tokony ilanao inavy isaky n'inona ianao no lasa tsy misy fiadanana tampoka inona ilay zavatra mbola manakana n'Andriamanitra tsy asa feno eo amin'ny fiainanao. Amena dia irosao anatin'ny vavaka tsika mialohan'izany dao tsika ianao antsira ity hoe fantatra hoe izao dia taranaka voafidy isika dia irosao mivavaka tsika avy eo.
ansonaneo ny fasara nomeny hai ny zava-tretra ka fantatrizao taranakavofidy zahay ansonaneo ny fasara nomeny hai ny zava-tretra ka fantatrizao aiko sara izao zay lazay mombahay sy zay tondranyay fantatrizao aiko sara izao zay lazay mombahay sy zay tondranyay fantatrizao de amnirao sy faganga ary fahitampity satri fantatrizao de amnirao sy faganga ary fahitampity satri
alleloia amen zany dia mampatsiatsika fantaranaka voafiditsika ary fantatrao ve hoe izy ianao ao amin'ny Kristy fantatrao hoe ina ny positionnao fantatrao fa sarobidy ianao minao fa Andriamanitra no se révéler ao anatin'izany irévéler anao hoe izy ianao inona ny antom-pisianao atao amin'izao fiaina izao amin'izao epoka izao amin'ny toerana misy anao io na amin'ny toerana izay andeha fasana anao ndao sika hiditra ao anatin'ny vavaka amin'izao fotoana izao zany hoe ataontsika raha-bavaka anankiray ity vavaka ity vavakatsika ho an'ny fiadanana mba hiain'ny feoany feon'ny fanahy masintsika mba hankatony teny ihany koa mba ahafahantsika sinao miditra anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra ary mba hatoky an'Andriamanitra ao anatin'ireny teny fikasany ireny maka ten'Andriamanitra aloha tsika sinao voalohany indrindra ao amin'ny Lioka 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Jesosy niantsony 12 lahy ankeo aminy ka nomeny azy hery sy fahefana mokady amin'ny rehetra sy hanasitrana aretina fantatsika loatra ny tenin'Andriamanitra ny teny ao amin'ny filazantsara ny Matthieu 7:20 any hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra mantsy ny mpianano zany ny tenin'i Jesosy zay eto ny mpianatra nomen'Andriamanitra hery sy fahefana amokady amin'ny sy anasitrana aretina dia tahak'izany koa rehefa lasa mpianatra isika dia manana ny hery sy fahefana io satria ny mpianatra zany hoe efa lasa mpianatra isika manana ny hery sy fahefana io atraka vakitsika ihany koa teo dia zanak'Andriamanitra isika nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary miara manjaka amin'Andriamanitra itsika ety amin'izao fotoana izao manjaka amin'ny tontolo tsy tamaso itsika ny zavatra tsy hita maso dia zany no miantraika ato amin'ny tontolo hita maso zavatra ara-panahy no misy fiantraikany ety amin'ny tontolo ara-nofo dia maka ten'Andriamanitra ihany koa tsika ao amin'ny Isaia 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia fanahy fahendrena sy ny fahazavany-tsaina sy ny fanahy fanoloran-tsaina sy ny faherezana ny fanahy fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehova amen ireo avy no anisan'ny toetra anisan'ny attribution anisan'ny toetra hita rehefa ao anatinao ny fanahy masina ireo koa anisan'ny zavatra omeny fanahy masina antsika sinao fahendreny fanoloran-tsaina fatahoran'Andriamanitra fahalalana dia ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao mba tena hoe hiasa ny fiainantsika aza mieritreritra ianao hoe tsy misy hidirako izany sujet de prière izany mety misy rahavavy misy manana anabavy ianao manana rahalahy manana anadà manana ray reny ary tsy fantatrao hoe mety hoe tsy hidiran'ny fiainanao zany sujet zany amin'izao fotoana izao fa mety misy hidirany ao aloloha ao dia tsika miaraka amin'ny tsika manao défense zany manao amin'ny attaque tsika attaquant tsika fa tsy défensive foana dia ndao ampiasaintsika ny hery sy fahefanantsika ndao tsika hivavaka amin'Andriamanitra ao zany fiadanana zany dia asandrato ny vavaka ao maherety ianao ao anatin'izao vavaka izao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka fiainanao zay efa fantatray fa miaino anay ianao sotranao Jesosy ny amin'ny teny izay nomenao anay teto hoe fiadanana no nomenao anay fiadanana no mitanjonao amin'ny fiainanay Jesosy mankasitraka fiainanao zay ny amin'izany mankasitraka anao ihany koa zay ny amin'ny fampaherezanao teo hoe efa nomenao anay ny fiainana mandrakizay dia izany no anananay fiadanana Jesosy mivavaka izay amin'izao fotoana izao mba tena hoe sy teoria fotsiny zany namonjenao anay zany fa tena hoe révélé aty anatinay ataovy tena hoe mirema aty anatinay Jesosy ny teninao hoe efa voavonjy izahay tsy misy mahavongozongozona zany raha andao ity tany ity raha kipo ny masonay Jesosy ho an'ny avaravara mandrakizay dia tena hoe izy fiadana aty anatinay aty tena hoe nino marina izay fa ianao no mpamonjy anay mankasitraka fiainanao zay Jesosy fa misy zany fiadananao zany mitoetra ao anatinay
raha misy am'izao fotoan'izao te hiditra ao anatin'izany fifanekena zany fifanekenany amin'ny famonjena mandraiky zay dia ianao Jesosy no hiaraka aminazy ao anatin'izany etapa zany lehibe indrindra amin'ny fiainana dia misaotra anao Jesosy ianao ilay fiadanana Jesosy amin'ny vavaka ihany koa zay amin'izao fotoan'izao ny amin'ny hery sy fahefana nomenao anay Jesosy misy olona mety ao anatin'ny aretina fenao efa namery sy fahefana diakapoka taminao no fanasitranana ho anay zany ny teninao zany ny promessinao Jesosy azary zany no efa vitanao fanjaranay sy mampiasa ny hery sy fahefana nomenao anay dia oentinay zany hery sy fahefana zany Jesosy miaraka amin'ny finoana efa nokapohanao fanasitrananay dia resinay sahady zany fiadanana zany miaraka amin'ny fanasitrananao Jesosy amin'ny vavaka zay amin'izao fotoan'izao nizaniza mitady asa nizaniza Jesosy misy olana amin'ny arabolany ianao mahay fahagagana Jesosy ianao no ataka ny tamin'ny andro Petera Jesosy izay ianao mihitsy no bon fohy be izay ahitany zany vola izany ahitany ahafahany miaina Jesosy sy mivela satria fiadana izy ianao no omenao anay dia misafidy fotsiny izay ny atoky anao eny Jesosy mety tsy taka nanaovanao amin'ny Petera hoe tany naty trondro na ahitana vola fa mino fotsiny izay fa efa miasa ianao amin'izao fotoan'izao zany finonananay zany Jesosy no efa ahafahanao mihetsika sady ao ambadika izany satria mahazo sitraka aminao zay misaotra anao na fiadana menao mivavaka ihany koa zay Jesosy nina mety hoe ao anaty fikorotanana zao amin'ny fianakaviana eo amin'ny tokantrano samy manana ny kanto tsirairay avy fantatray dia Andriamanitra ny filaminana ianao ary tetoetra ao anatin'izany tokantrano zany ianao fa zany tanjona anao androany zay dia mivavaka ninona mety hoe fana fikorotanana tafiditra ao anatin'izany tokantrano zany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy ambinao zany levony zany mivoaka zany ary tsy miverina intsony ao anatin'izany tokantrano izany fa tsy nonay ny fiadanana feno ozy ianao raha zao ozy ny tenin'ny mpanomponao iray izay tao anatin'ny baiboly hoe Jesosy ny ankonako dia ho mpanompo ny Jehova dia aoko marina amin'izany ankonina zany marina amin'ny fianakaviany ankonany olona manaraka izao alaiva izao izany teny izany dia toetra ao aminao toetra ao anatin'izany tokantrano zany ianao ilay andriany fiadany mankasitraka fenanao Jesosy ny amin'ny sécurité izay omenao ianao ilay Andriamanitra justisanay ninona mety isan'iza mety hiarany tsy rarany Jesosy dia ianao no efa hitsangana Andriamanitra ny rariny anay ianao ilay justice anay dia mankasitraka fenanao zay misaotra anao ny amin'ny sécurité omenao anay ny amin'ny lafo rehetra Jesosy mety tsy voatanisa anay eto fa zay maka position fotsiny zay hoe ianao ilay andrian'ny fiadanana meo amin'ny fiainanay ary zay tena mino zany amin'izao fotoan'izao koa zay Jesosy dia mivavaka ny amin'ny fampahirezana teo ihany ny amin'ny hoe fitiavanao anay zany fitiavanao anay zany Jesosy anananay fiadanana lala ihany koa satria fitiavana tsy misy fepetra fitiavana mandraiky izay fitiavanao anay mivavaka zay nizaniza mety enquête tany identitény amin'izao fotoan'izao mety hoe mbola en phase ny adolescence izy mbola mitady hoe izy ninona maha izy azy anazy mbola zava-dehibe aminy ny regard namany ary mety hoe mbola tsy fantany mety frustré izy ao anatin'izany mivavaka izay tena hoe révélé ao anatiny Jesosy hoe izy tena hoe tanora miavaka izy ao anatinao fahafitarana azy fahasarobidy izy manana projet hafa kely ho anazy ianao tena hoe ilaina izy eo amin'ny fiainana mivavaka koa zay ho andreo olona rehetra zay noho zany tsy fahafantarana ny maha izy azy anazy zany mety tsy manana confiance en soi izy mety misy rupture foana eo amin'ny fiainany eo amin'ny fiainam-pitiavany mety misy jalousie satria tsy mahatoky teny izy tsy mahatoky valeur izy Jesosy mivavaka izay ianao no raha misy ratra ny anatiny any mety misy fanilikiliana hatrany amin'ny fahazazany any natria andray aman-dreny fianakaviany fiarahamonina Jesosy tsy fantatray izy ka misy anazy dia ianao amin'izao fotoan'izao nitondra fiadany no onona ao anatin'izany izany nasitrana ny fony Jesosy efa avozinao ny fony ndaraka tamin'iny volan'iny dia ampitoerinao anatin'ny fiadana satria fantany hoe inona ny anjarany ao aminao mankasitraka fenanao ny amin'izany fitiavana zany Jesosy zany fitiavana namoronanao anay zany satria taka ny teneninao tamin'ny Jeremia Jesosy dia tena hoe tena hoe teny mbola tany ekibony renay izay dia efa fantatrao
de mankasitraka fiainanao zay mivavaka ihany koa zay Jesosy nina mety hoe zavatra ankory amin'ny fiainanay de seholy Andriamanitra matoky anao zany Jesosy de tena hoe mino zay fa tsy miova ianao zany no anananay fiadana hoe tsy miova ianao inona izany manana zazakely amboaka ankory Jesosy de tena hoe ianao nitondra zany à terme Jesosy mivavaka zay nina projet zay efa mitsangana amin'izao fotoana zao ianao takan'iray ary tena ray ianao zay mikarakara pas à pas Jesosy nina mety hoe fakivinina mety hoe obstacle ho an'ny entrepreneur izay zanako amin'izao fotoana zao de ianao hiaraka aminy ianao nanome fiadanana azy ianao tsy ampivilalina azy raha misy tsy famarinana eo anatrehany fa fantatray fa Andriamanitra miasa ianao Andriamanitra ny fiadana ianao de rainay ankalazainay ianao Jesosy nina mety hoe dotanay eo anatrehany hoavinay eo anatrehany zanakay ireo ny fantatray efa miasa ianao Jesosy ampatsiahivo anay ny teny fikasanao rehetra eo amin'ny fiainanay Jesosy mivavaka ihany koa zay amin'izao fotoana zao ny amin'ny ny hery ny fananao masina manome hery anay afahanay manohitra ny zavatra rehetra manakana zany fiadananao zany sy olona ato anatinay satria ianao tsy afaka monina miaraka amin'ny zavatra hafa Jesosy de tena hoe tianay ianao rirany no anjaka ao anatinay ilay andrian'ny fiadana de ilay fanahy ny fatahorana Andriamanitra nina mety hoe fahotana nina mety hoe tsy fafenoana tsy famendrena ty anatinay ty manakanao tsy hiasa manakana ilay planinanao hitondra fiadanana hiasa amin'ny fiainanay manakanay tsy ahita fitio anatrehanao Jesosy manakananay tsy ahita ny fahatsaranao amin'ny fiainanay manakanao tsy hiasa Jesosy de tena hoe fonanay anatrehanao zany fa ianao Jesosy nanokatra masipanahy any amin'ny zavatra rehetra izay tokony hovaina mba ahafahanay mahazo ny anjara tsara aonao mankasitraka fiainanao zay Jesosy efa hiasa feno eto anatrehana eo amin'ny fiainanay ianao ary ny zavatra rehetra zay avelanao hitranga amin'ny fiainanay Jesosy de mino zay fa ampitombonao ny fiainanay ny finoanay sy ihany koa itsapahanao ihany koa hoe tena mahatoky anao zay Jesosy de misafidy ny atoky anao de rainay ianao ankalazainay ianao fa tsara indrindra halleluja amen 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 mintsika fa tena hoe ny aino atsika ny tompo ary tena hoe miasa sahady izy satria miresaka amin'ny mifankazara amin'ny soa de hiadanao zany miaviany soa aminao de tena hoe vakio hatrany ny tenin'Andriamanitra ny teny fikasana ny tantara rehetra ao anaty baiboly de angalao lesona ho amin'ny fiainanao andao tsika anaraka anty iray ity de mbola hisy vavaka de marina izao fotoana izao
alleloia eritsoahifana tokoa no ananantsika sinao ao amin'i jesosy kristy andao tsika sinao hivavaka amin'izao fotoana izao ivavaka tsika raiky ny teny ao amin'ny jaona 17 afakitsika aminaran'i jesosy raha miray ampika anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga anatinareo izany amen. Ny zavatra nangatantsika sinao tamin'ny tompo teo dia omeny antsika sinao zany satria de toute façon sitrapony ihany no anome fiadanantsika sinao dia izay sitrapony izay ihany nangatantsika dia efa nomeny antsika zany fa izy fotsiny nanory lalana antsika sinao ina ny tokony atao mba ahafahantsika tena hoe mitoetra tsy hoe mandalo fotsiny zany zavatra izany fa tena hoe mitoetra ary araka ty ten'Andriamanitra izay vakitsika tia dia mila mitoetra anatsika ny tenin'Andriamanitra ny teny fikasany ny sitrapony mba tena hoe ninona zavatra angatantsika dia tena ho tonga amintsika izany dia ndao atsika hivavaka amin'izao fotoana izao angataka amin'Andriamanitra mba tena hoe ho source hana fiadanana satria efa mitoetra anatsika Andriamanitra ny fiadanana andrian'ny fiadanana dia tena hoe nisanisa mety hoe fanina amintsika fanirasera amintsika dia atsapany izany fiadanana izany dia ao arinany tsy vavaka itsika dia hivavaka sahady ho an'ny alina dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny ty fotoana ity dia ndaolontsika hivavaka mba tena hoe hitondra ny fiadanana amin'ny alalan'ny fitiavana fanehoantsika fitiavana ny amin'ny zavatra be dia be aseho an'Andriamanitra eo alohantsika ao anatin'izany fiadanana izany asandrato mivavaka ao. Zay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka fiainanao hatrany izay fantatray fa mbola eto ianao zay Jesosy mivavaka amin'izao fotoana izao fantatray fa ato anatinay ianao fantatray fa na izay dia mbola mianatra izany hoe fatokisana anao zato isan-jato izany eo anatrehany zavatra maro mifamafao eto amin'izao tontolo izao dia tena hoe ilainay ianao ilay fiadanany Jesosy fa raha tsy manana anao zay dia tena hoe mitebiteby tsy mahavita na inona andrazy zay dia mivavaka mba tena hoe hitondra zany fiadanana zany koa manodidina anay amin'ny alalan'ny fitondranay anao mety amin'ny alalan'ny fitoriana ny teny zany Jesosy fitoriana fa ianao tokoa ilay mitondra fiadanana marina mety amin'ny alalan'ny fiainanay koa zany Jesosy hoe matoky anao zay dia misy fitsoavavolombelona amin'ny fiainanay dia zany no mitarika olona ino anao Jesosy mety amin'ny alalany ihany koa zany hoe fanehoam-pitiavana satria ianao zany nataonao ty tany mba tena hoe nina mety hoe problème an'olona dia ianao foana no nanome vahaolana natao anatin'izany dia ny hery sy fahefana izay nomenao anay Jesosy dia ho ampiasainay zany mba edifienany fiangonanao mba ampahery anisy fahatokiana finoana anao koa iny ny olona fa tena hoe mbola miasa ianao mbola velona ianao amin'izao vanim-potoana izao mbola manao fahagagana ianao Jesosy dia aok'izay tena hoe ho fitaovana mahery vaika eo ampelantananao hoe mitondra zany fiadanana izany misy Jesosy fenao mamoa ny fanomezam-pahasoavana tsirairay avy any anatiny any mba tena hoe nizaniza mifanina aminay Jesosy dia tena hoe mahita an'izany fiadananao zany ary tena misy akony amin'ny fiainan'ny olona ny fiadanana aty anatinay dia ianao zany mankasitraka fiainanao zay Jesosy fantatray fa teto ianao fantatray fa niasa teto ianao Jesosy misaotranao koa zay nomenao izao ala izao mety hoe atory zay Jesosy efa natorinao teo zay ny sécurité zay omenao anay ny fahefana ny mahazanaka anay dia misy zay Jesosy fa ny zanakao rehetrarehetra ny ranao ny anjelinao amin'izao fotoana izao mba hitombo madinana azy amin'ny alina iny mba atory tsara nofo tsara azo hery tsara nizaniza mety hoe mitaiza kely dia ianao nanome hery anazy nizaniza mety hoe mbola misy adidy amanandraikitra andeha hiasa Jesosy ianao nampahita fitiana azy ame fiadanana azy na objectif mila tratrana dia ianao no anome sainy kristiany anatiny any zany Jesosy dia tena hoe
fahafana hafakely kapasité hafakely nomenao anay afahanay mana zany fiadanana zany am'izao avanandro fempression zany de tsy ambinina aminay zany satria zay zanakao manana saint kristia ty anatinay aty sotranao zay jesosy ary rakofanay amin'ny ranao ny olona tsiraray avy am'ty ala ity mankasitraka fiainanao zany amin'ny valimbavaka rehetra mankasitraka fiainanao zany aminay fiadananao izay tsy tahaka ny fanomeninao an'izao tontolo zao fa tena hoe taka ny fanomeny zao tontolo zao anay fa tena hoe fiadanana omeny fanjakana tsy azo ampiorinao de fanjakanao zany lay Andriamanitra manjaka mandrakizay tsy misy fiafarana fanjakanao ety atany ka hatrany an-danitra ilay Andriamanitra andria fiadanana tsonay tamin'ny anarany Jesosy Kristy mankasitraka fiainanao zay Jesosy rakofanay am'ranao ny anjara azonay rehetra taminatin'ity fotoana ity nanomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fiafarana mba tsy hita amin'ny maso ratsy fanahy fa tsy tomokase Jesosy milay ranao sosarobe misaotranao zay terenanao amin'ny anarany Jesosy Kristy nanaovanay zany vavaky zany halleluia amen 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 de ifampitsodranindray tsika senao entiko fahasoavana sy famindrampo no anaraka atsika amin'ny andro rehetra sisaianatsika de toetra ao an-trano Jehova andro lava isika amen amen tainy tompo daholo fiadanana to